vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitrana Nanisik ampunya pandai aminira Enery tompoko ampifaliana no entina mitsidika ny tokatrantsika mianakavy amin'ity mahafinaritra ity manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao araka io hitanao io na amin'ny feo dia ny pasteur Rijaso no eto amin'ny fanolorana miaraka amin'ny tenako eto ny pasteur Teddy Andronique ao anatina minitra vitsy no anasana ianao anaraka hatramin'ny farany ny fandarana amin'ity anio ity makasika indrindra ilay hetsika lehibe moa zany izay totosaina ny talatariva réunion charismatique zay hoentintsika ery amin'ny foibe ny vahoany oloko mangaranteo amin'ny 10 arivo izy io no manomboka zany hoe fotoana tena lehibe iarahan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto Tamatavy iarahana ihany koa amin'ny tenako sy ny pasteur Teddy Andronique izay fotoana lehibe izay anasananao mitondra lohateny réunion charismatique inona moa zany tena fotoana ilomanosatsika ao anatin'ny tontolo ny fanamasina hitondranao ho amin'ny fanafahana hitondranao amin'ny azo lazaina hoe fafenona amin'ny lafiny rehetra ary isy ihany koa ny karazana tsodrano lehibe zay hoentinao amakivaky ny fiainana ao ambadika an'izay mitoy moa io fotoana io ery amin'ny paradese teo aloha paradese teo aloha pitany bazary may amin'ny 12 ratoandro ny alarobia indray izy io zany alarobia amin'ny 12 ratoandro alakamisy amin'ny 12 ratoandro lay fotoana lehibe ery amin'ny paradese no totosaitsika larobia sy lakamisy fa ny talata ariva amin'ny 5 dia ery mangarano foibe ny vahoany oloko Tamatavy mangarano teo eo amin'ny fiangonana Damascos eo dia côté zany hoe ato amin'ny ilany misy lala-pasika mitsofoka io dia eo ianao no mitsofoka tokony 200 metres na 150 metres eo dia mahita foibe ny vahoany oloko talata izy io amin'ny 5 arivo ny sabotsy moa tsy miova amin'ny fotoanatsika fa manana fotoa mavaka lehibe tsika ao anatin'ilay lohahevitra hoe grand défi combat spirituel ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina sy sasany dia efa manomboka izay fotoana izay anasana tsika rehetra tsy akanavaka ampon'ny Tamatavy sy manodidina ao anatin'izay rehetrarehetra izay na ny ery amin'ny foibe ny vahoany oloko mangarano teo na ny ery amin'ny paradese teo aloha dia samy misy fotoana lehibe isaky ny asabotsy hitondranay anty lohahevitra hoe grand défi combat spirituel ity izay fotoana izay tsara ihany mampafantatra antsika an'izay mba ahafahanao manomana ny fandaram-potoananao dia erotsika moa zany eo anatin'ny famelabelarana ny afatry ny tenin'Andriamanitra ka dia hivavaka ny tenako dia hiditra avy hatrany amin'ny famakiana ny teny dia hifandomiasanay mirahala eto lay fotoana 30 minitra fotsiny ary ao hatramin'ny farany ary hivavakatsika tompoko misaotra anao tompo malalanay tsara indrindra ny amin'ny fotoana mamy nomenao hitahinao anasoavanao hitsonjovanao manokana indray ny mponiny Tamatavy ka nomezanao azy ny teny saza ho amin'ny fanahany ahafahan'izy ireo manapa-kevitra mandamina amin'ny fandaram-potoana ka miazakazaka amin'irety fotoana lehibe izay nanasana azy teo reto ianao Jehovah ny tompon'ny fanasana dia ny tsiraray avy no misafidiny alea fa ny any angatahany fotsiny teny hoe kasio amin'ny fananao masina izy ary ny tananao akavanana ny tantana azy ka ho toto somatsara ao anatin'ny fotoana dia hisitraka ny fahatsaranao izy tahina sady izy atao mpandrenesana amin'ny anaran'i Jesosy tahina fandarana amen enery tompoko ny tenin'Andriamanitra ovakitsika moa zany dia makasika ny lehilahy anankiray izay fantatsika rehetra raha vao miresaka anarana hoe Bartimeo dia atsika tsara ny tantaran'izany lehilahy zany fa tsy izy zany fa lehilahy jamba tao Jericho io lehilahy io dia manana ny tantarany ary mahafinaritra tamin'ny tantarany dia nakany amin'ny fahatsarany marina fatrony tantara mampalahelo aloha teo aloha satria lehilahy jamba dia mpangataka teo amin'ny akaiky ny tanàna ny Jericho teo izy alohan'ny vavady hidirana amin'ny tanàna mangataka eo izy miandry fiantran'olona tantara mampalahelo zany ary tantara mahonena miandry fiantran'ny olona lavo zao fa tsy nijanona teo anefa ny tantarany
ka alohany amakiko ny teny dia atsidikako sahady satria tantara efa itsika rehetra hoy a hoe tsy nijanona teo ny fiainany mantsy ry havana amin'izao vanim-potoana izao miatrika fanamby azo lazaina hoe mampangovotra sy mampatahotra tena mampiorooro ianao ary eninao mihitsy hoe verevitra ianao a ohatran'izay rehetra atao dia ohatran'ny tsisy mety ny olona rehetra manao an'le zavatra mety fa rehefa ianao manao azy dia tsy mety dia miorooro ianao matahotra ianao mangovotra ianao hoe ahoana ny ataoko fa inona ny ataoko fa ohatran'ny tena tsy mety zay rehetra atao a ohatran'ny hoe manohatra anao daholo ny zavatra rehetra zay ataonao a ka tsy mety tonga any amin'ny tanjonao mihitsy ianao inona ny antony io izy io a dia misy fotoana vokatra anatranga mety ny ainandreo ray aman-dreny tany aloha teo anivon'ny atao hoe fanompotsara na fanaovana sorona mihitsy a na fametrahana le taranaka sy ny fiainan'le olona eo ampilatanany fahavalona eo ampilatanany devoly a dia le taranaka ty afara no midiokany tsiron'le zavatra natao le olona tany efa nitsitsiro le izy tonga taty afara fa lasa ngidim-piainana lasa fahoriny olana ara-pitiavana korontan-tokantrano fantrana lalina tena hoe tsisy nininina azo ivoahana tery na nangana ny fahavalomanda manodidina sepotra ao anatin'ilay azo lazaina hoe fiainana ary zany ny akamaroan'ny olona am'izao vanim-potoana zao ohatrany hoe tsy afaka mivavaka ary tsy mahavavaka intsony fa tototra nahady feno alahelo any anatin'ny fo feno ratra any anaty a mangovotra sy matahotra noho ny amin'ny zava-misy zay no nahazo an'le lehilahy anankiray tantara tena ratsy tantara mampalahelo tsy izy zany fa Bartimeo fa inona ozy izy ianao tsy nijanona teo ny fiainana inona nampatonga ny fiainany nakany amin'ny fiovana taovaka itsika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Luka toko fahavalambinifolo dia andininy fadimy amby telopolo ndao raisitsika dia toizana araka an'izay mampety azy eo moa zany a mba ahafahanao mandray mifanazavana tsara ao anatin'izay ny filazany tsara Luka toko fahavalambinifolo dia ny andininy fadimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko dia indro jamba anankiray mipetraka nangataka teo amoron-dalana ary raha nandray ny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe inony zany ary hoy ny olona taminy Jesosy avy any Nazareta amin'ny mandalo dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindraha fo amiko ary izy nandeha teny aloha dia miteny mafy azy mba hangina ary izany nandeha teo aloha dia niteny mafy azy mba hangina fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davido mamindraha fo amiko ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentina eo amin'le lehilahy ary rehefa mbi akaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao ary hoy izy tompoko no mba hampahiratana ny masoko ity tantara ity efa nisy fotoana nitondrana azy a fa hoentsika miala belarana azy satria lava moa fanambarana betsaka nomen'ny tompo fa ny zavatra tsy tsika trindrina dia ny hoe famadiana tantara ao anatina fotoana fohy zay tsy napoizin'le jamba tsy vavaka nangatan'le jamba tsy tao ampony akory fa rehefa mifandalovan'i Jesosy ka mahay manararoatra ny olona iray dia misy karazana eta mavesatra tao anatin'ny taona maro nisy karazana fiainana nitondra fa fahambaraka fahantrana lalina tsy fahitana mangirana tamin'ny fiainana ao anatina fotoana fohy dia afaka miova tena hoe fiovana tantara-piainana zany ty ho resantsika ity satria maro amintsika no maniry tantara miova maro amintsika no maniry fiovana tantara-piainana dia hoe amin'ny fomba ahoana nefa niovan'ny tantara-piainako raha izao zava-misy iainako androany zao impossible mihitsy ny ananana an'le jamba fiainana tsara raha maha-olombelona azy ary tsy tao ampony tsy tao an-tsaina fa efa eno fotsiny hoe misy an'izany Jesosy zany Jesosy zany no fahalalany azy raha araka nyty tantara ty dia hoe zanaky Davida zany satria fantany lazany Davida sy ny nataony Davida dia no heveriny hoe zanaky Davida io tsy mampaninina an'Andriamanitra koa zay sy heveran'izay fa nafinaritra fotsiny dia ny hoe misy karazana tantara-piainana tsy nety niova tao anatin'ny taona maro fa ao ambadika ny fotoana ahafahany miona amin'i Jesosy a dia miova ny tantara ary zay le fiovam-piainany ilayntsika satria maro amintsika nefa miezaka amin'ny herin'ny tena mampiasa ny relation anao ianao amin'ny olona manamaizy azy tsy ratsy zany ampiasainao daholo ny fahaizanao zay nyratovanao tany amin'ireny fianarana maro isan-karazany tsy ratsy zany ary tokony atao zany fa ianao nefa mahita hoe tsy dia tena mitondra anao makany amin'ny fombiazana tsampanao ihany hoe misy fetra ianao tsampanao ihany hoe atreo ihany ny azonao ale dia izay no mahatonga anao tsy afa manoatra zany mahatonga anao tsy afa mitsotra tahaka an'le jamba fa ny mahafinaritra tamin'le jamba rehefa nandreny amin'i Jesosy izy rehefa manomboka takatakatra ny hoe zay Jesosy zay le fanafodiny dia tamin'io tokoa nandalo Jesosy
dia eniny tamin'ny kitaban'ny tanàna satria malaza ny fandalovan'i Jesosy. Zany mampatonga antsika mampalaza ny fisiany Jesosy ny reny hoe spôty fanetana na reny fiangonana maro isan-karazany reny isorana an'Andriamanitra. Misy moa ny olona indraindray diso ny fijery hoe Jesosy tamin'ny fotoan'andro tsy manao publicité ko maninona reo manao publicité. Jerentsika mory havana ny fisotroana fidoroana sy ny any amin'ny boaty maro isan-karazany any raha manao publicité mba hisarian'olona. Dia mampiela ny lazan'i Jesosy zany ny antom-pisinay ahatonga ny olona jamba na fanantenana ka amin'ny fotoana izy tonga amin'ny toeram-pivavahana dia manantena sy mino an'le Jesosy fa mahay mamonjy sy manafaka azy tahaka ny natao amin'ny Bartimeo dia votsitra ho anazy ny fanasitranana. Ary ny fanontanian'i Jesosy dia tsotra, inona ny tianao ataoko aminao? Dia nahazoazo ny tsoriny hoe mba hiratra indray. Dia jerenao fa eo amin'ny andininy manaraka eo amin'ny andininy manaraka ty zany dia niantso mafy raha ka nanery Jesosy zanaky Davida ho mamindra fo amiko, nangataka famindram-po izy teo mba ninona hiantrana azy mba hampahiratra amin'ny masony. Dia ary rehefa nijanona Jesosy dia nasainana koa izy ka nanao taminy hoe inona ozy izy Jesosy moa ny tianao ataoko aminao? Ary hoy izy tompoko no mba hahiratra indray. Dia hoy Jesosy taminy mahirata amin'ny masonao ny finoanao nefa navonjy anao. Ary niaraka tamin'izany dia nahiratra amin'ny masony ka nanaraka an' Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nitera an'Andriamanitra. Rehefa niova le tantara satria indraindray tsika tsy ilozan'izany hoe niova ny tantaranao satria nisy mpanompon'Andriamanitra tany aloha nitoro taminao nametra tanana taminao ny délivrer anao afaka le devoly sitrany ianao zao fa ny mampalahelo tsy nanao ohatry ny nataon'le jambo fa vao azonao ny ilainao dia tsy hitatsony ianao fa tsy zany le jambo fa ozo ny baiboly hoe dia nanaraka an' Jesosy izy. Zany hoe ity antso ataonay aminao ty dia fitaomana anao anaraka an' Jesosy fa ny olanao rehetrarehetra dia anjaran'Andriamanitra amin'ny mandamina azy. Mety teneny hoe kefela loatra ne pastory efa ohatran'izao tsotra amin'i Jesosy io afaka hovain'Andriamanitra io anatin'izay tsy manana olana ny amin'ny famahana ny olanao Jesosy fa hainy tsara io ary spécialité any nijamba raha teny indray monja fotsiny. Dia hoy Jesosy taminy mahirata amin'ny masonao dia ny faritin'i Jesosy teo ny fanafodiny hoe ny finoanao no navonjy anao. Dia ao anatiny hoe finoana ohatry ny ahoana ny ampatonga amin'ny maso le jamba hiratra resantsika any amin'ny toeram-pivavahana amin'ireo fotoana anasana anao no amin'ny tontolo ny fanamasina manampy be anao amin'ny fiatrehanao an'izao fiainana izao ireto fotoana ny anasana anao teo aloha reto ka ny aniazonay anasana anao dia ny hoe tongava dia anova ny fiainanao Andriamanitra ao anatin'izay. Tsy mandeha rery moa ny tena keto fa eto anila keto ny pasteur Tedy Andronique hitako efa mangididy tenda mihitsy izy te ilaza omeko anao fitenenana pasteur. Ya pasteur Reja misaotra ny tompony amin'ireo karazana teny zay efa noentinao nampiditra sy nampianatra sahadiny amin'ny olona ny amin'ity fotoana lehibe zay ataontsika ny eto Atamatavy ity. Tsara ihany ny mampatsiara lasana bavoko amin'ny tompo fa i Bartimeo dia tsy nijanona tamin'ny etaeta fa i Bartimeo dia tena nanohatra hatramin'ny farany ny amin'ireo karazana fanakanana zay nanakanan'ny olona azy tsy iaonany amin'ny Jesosy. Tadidio fa rehefa mandray fanapa-kevitra anankiray zay tsika ny anatona an'Andriamanitra raha lasana bavy dia misy foana ireo karazana fanoelana zay tsy maintsy ataon'ny hafa satria hitany devoly sahady fa amin'ny fotoana ianao miaona amin'ny Jesosy amin'ny fotoana ianao manatona an'Andriamanitra dia iova ny fiainanao. Ny maizina teo amin'ny Bartimeo tiany olona mbola iainany ihany fa izy mitsy nefa leo fiainam-pahamezinany izy mitsy nefa leo fiainana tsy misy fiovana satria fiantran'olona ny mba iainany fiantran'olona ny mba hisakafoanany vady sy ananany zanaka sy ananany nefa olo lehilahy lehibe zao ary zay natonga azy ny antsoantso. Ka ity fotoana ity pasteur Reja soa tena aniasantsika tanteraka ny olona satria misy ny olona reraka ny amin'ny fiainany niasa ianao nampidi-boly ianao hatramin'izay fa tao ao zay tsy arakaraka an'ilay zavatra zay ezaka zay nataonao nitrangan-javatra zay hitanao eo amin'ny fiainanao. Ary rehefa mba misy zavatra zay somary ngezangeza zay projet zay tianao tratrarina tonga le fianakaviana avy any ambanivohitra avy any tonga mandeha mitaky vola aminao tonga ireo karazana fianakaviana zay lavitra avy any mandeha mangataka hoe ampio zay fa ianao ty mba fianakaviana zay mba efa lasalasa ianao nefa zany manana ny projet anao ary de ny magaga tsy tonga reny olona reny raha tsy efa eo ampelantananao ny vola. Tadidio le avako fa zany no fanaporofona misy karazana hery manokana anankiray mbola te hisitona atsika indray hoe eo amin'ny toeran'ny fanandevozany hoe eo amin'ny toeran'ny faharatsiana fahajambana tanteraka mihitsy fahajambam-piainana raha lasana bavy tsy afahantsika ny mahita lalana tokony ho ale. Baiboly dia manambara fa maso izy ny jiro fanazavana ny teny taoko zany atsy efa mahiratra ny masotsikany dia possible mihitsika no bloqué lava eo amin'ny fiainana satria tsy ho hitanao zay lalana zay rehetra zay tokony alianao
fa maninona ary misy olona sasany any mavita manangana trano, fa maninona ny sasany mavita mandeha manao voyage sy ny maro samihafa misitraka an'ireo zavatra maro samihafa ireo. Fa io misy olona pasteur Arija manana permis de coupe, efa nahazo fahafana manokana mihitsy izy afahany manapaka an'ireo karazana azo maro samihafa ny amin'ny zavatra zay namboleny tao ao zay anefa ohatrany to bloqué ny fanarana zay ataony, tsy mety tafavoaka mihitsy ny zavatra zay ataony misy ny entana avy any ampitan-dranomasina tonga soamantsara eto amin'ny port fa problème mandray ny vola zay amoahana an'izany rehetrarehetra zany. Itsandrana zany any koa aretina zay efa tena hoe mahavery hevitra tanteraka mihitsy satria tetezina ny docteur, ny tetezina ny professeur fa indrisy tsy mety hita ny résultat positif, fahajambana avokoa tompoko zany zavatra rehetrarehetra zany. Izay indrindra no anampinanao ao anatin'irety fotoana itony. Ty talata ity dia lomanosatsika tanteraka ao anatin'ny vavaka ny fangatana ny fanahy masin'Andriamanitra. Satria ny olona anankiray rehefa ipetrahan'Andriamanitra, ipetrahana fanahy masina, mavita zavatra zany olona zany. Raha tamin'ity tamety tataloha olona anankidimy ihany karazan'olona zay namen'Andriamanitra zany fanomezana zany satria zavatra sarobidy, tena sarobidy amin'Andriamanitra ny fanahy masina. Io matsy no anisan'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra ao anatin'ny olona afahany mitsambikina ny manda, afahany miazakazaka nefa tsy maheno faherana eny am-pandehanana. Ny olona, ny levita, ny mpaminany, ny mpisolo, ny ary ny mpanjaka, ireo karazan'olona reo ihany no nomen'Andriamanitra zay fanahy masina zay dia ny fanomezana tamin'ny vanim-potoana. Dia jerevo tsara ny zava-bitan'ireo olona reo moa fa rehefa mivavaka zany mpaminan'Andriamanitra zany dia misy fanahy masina hafa avy any an-danitra mandevona na fahavalo. Wow, zany ny zavatra vitany. Misy fakingan-tsaina, misy sokatsokatra tampoka zany ny saina ary hatramin'ny olona zay tokony tsy hanisy soa azy dia manisy soa automatika satria ilay herin'Andriamanitra ao anatinao mihitsy no misitin'olona nisy soa anao ka tsy mba irinao ve zany zavatra tahaka an'izany hoe ianao tsy dia miasa be manao ahoana nefa matsangan-javatra, ny relationao mihitatra tsara mihitsy ka eo indrindra no anasainao manokana anao anatin'ireo fotoanareo. Exact ohatran'izany le fotoana lehibe pasteur dia tsy ndriky kely ihany verimbeniny eto foana zay fampalazana zay ao anatin'ity fanetanana zay hoetsika malala eto amin'ity fahita lavitra mahafinaritra ity fa ny sabotsy ity dia ity sabotsy ity tena zava-dehibe nefa nataon'ny tompo tao anatin'ny fotoana teo raha sitrapony tompo angamba ny pasteur Arija ezahantsika ny amin'ity semaine ity rahatratra dia aseho vatana eto amin'ny fahita lavitra mihitsy ny témoignage nireny olona reny zany hoe le olona mihitsy no entina mivatana ny fampiresaka amintsika ny eto mihitsy ny amin'ny zava-magaga zay efa nataon'Andriamanitra taminy tahaka an'ilay vehivavy zay nisan'ilay zavatra zay marivesatra mandehandeha tao anatin'ny kibony tao efa nitiliana tany amina docteur ihany nefa tsy mety hita hoe ahoana le anabavy nefa matsapa fa mijaly izy manoloana an'ilay toe-javatra misy ary indrindrandrindra rehefa tonga ny fotoana ny règle dia problème foana le zavatra fa tamin'ny fotoana bavaka tamin'ny andavanandro le fotoana bavaka le alarobia natrehan'le fotoana tary amin'ny paradise mangarano ny alakamisy izy efa nanomboka nisy fiovana ary tamin'ny asabotsy teo taorinan'ny fotoam-pivavahana dia nijory vavolombelona hoe salama pasteur. Zany ny fanaporofona fa velona sy mahery Andriamanitra ka tsy le fiainan'le jamba ihany no napahiratany tompo dia mijanona treo fa 2023 tsika zao mbola afaka manafaka olona Andriamanitra, tsy miova ny heriny, tsy miova ny fahefany, tsy miova ny fisainany ka toronao indray zao kiondalana istoman'Andriamanitra anao io karazana tranga zay tsy miseho eo aminao io tadidio fa tsy problème zany fa programme an'Andriamanitra ibatan'Andriamanitra anao eo amin'le toerana mampalahelo ametrany anao eo amin'ny toeram-boninahitra. Ilay jamba rehefa nanomboka nanatona ny tompo napahiratony tompo ny masony taorinan'izay nakalazan'Andriamanitra ny vahoaka rehetra manodidina nahita ny asa magaga zay nataon'ny tompo. Ireo olona mpanenjika anao reo dia za dia mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy hoela velona reo ahita ny fisandratan'ny fiainanao. Bartimeo jamba nodidin'olona ary maro tamin'ny olona teo nanakana anazy hoe aza makany fa lela jamba maimbo voetra velona tsy misy ilanazy io tsy misy antotokony anatonana ny tompo fa izy nanohatra hatramin'ny farany ary tonga tamin'i Jesosy. Ianao ihany koa hitako manohatra hatramin'ny farany anao ho avy ao anatin'ity fotoana ity dia ireo olona reo mihitsy no hoela velona ividy agenda, ividy stylo Schneider reo olona reo anoratra ao anatin'ny bokiny anoratra anatin'ny agendany ao io ianao fa manomboka mampiditra parpaing indray ampiakatra ny tranonao, io ianao fa manomboka manokatra indray mandrava ny lakoronao ianao fa idirana fiara vaovao indray ao anatin'ny tokotaninao ao. Salama manokana mihitsy ho anao zay marary ao anatin'ny fotoana ary dia tena anoratra ao anatin'ny tantara reo olona reo manao oay ozy ny olona ozy n'le fomba fitenantsika ny azalahy
ny olo igny miova tegna iova tokoa ianao amin'ny anaran Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Ho fetra ihany ny fotoanantsika eto ao anatin'ity fandaharana ity eto fa ny anteniko aminao dia hoe aza atao misy sakana antony zay mety tsy ahatongavanao. Tsy problème ny toetrandro. Averiko foana zany isaka ny mandoa karazana fandaharana zao ny toetrandro tena tokony tsy sakana ho atsika misy fa eto amin'ireny voaparitany betsy misaraka atsika ny pasteur Rijaso. Misotranao pasteur Tedy Andronika atao anatin'izay fa nampanazavana izay ny tsaratsirena ihany koa mahakasika ilay BDB mandefa SMS mangatavavaka isika miteny zay pasteur manana olana ohatro rehefa mijereo pasteur mitoriteny mandahatra eo dia manomboka mamaky an'ilay message dia hitako ny akamaroantsika tena ao anatin'izay atao hoe mila fanafana famonjena ary mila fanampiana ara-bavaka izay. Ny tena olana nefa ny akamaroantsika le mandefa an'ireny dia ohatrany tsy ampy fanapa-kevitra teny hitady an'Andriamanitra fa mijanona any amin'ilay hoe toam-bavaka. Raha sanatriny izany ka izay ny nataon'ny Bartimeo teto dia azo lazaina hoe nijanona teo amin'ny foana ny fahajambana. Fa tsy izay ny nataon'ny Bartimeo fa ny nataony dia zao rehefa hitany hoe tsy fitondrana ambavaka sy ampitondraina ambavaka ny olona. Bartimeo ne mino fivavahana matoa izy ny antso an Jesosy ny tena mino fivavahana izy fa hitanao nampatonga azy tena hoe izy mihitsy ny antso tamin'io dingan'io tsy fitondran'ny olona ambavaka le hoe mipetraka any an-trano ianao mijery télé mihaino radio mandehandeha any amin'ny boro any manam-potoany fa rehefa le hoe hitady an'Andriamanitra dia ohatrany hoe mamenatra ohatrany hoe zay manana fiangonana misy anay menatra amin'ny pasteur anay koa mety manara-maso ianao nefa matsiaro tena hoe tena ao anatina fahoriana sy fijaliana dia hoy hoe aza vela isaka io pasteur Lija mialatsina protsetsaitra kely io zavatra io matetika ndray manakana an'le olona mihitsy dia tsena tsara mihitsy le olona manao dingana. Ary le dingana tena mitondra vokatra ary zay mahafinaritra amin'ny tompo pasteur Tedy ohatrany tsy toty atanana moa caméra fa ohatrany zay ihany jereny teo iny mahatsara an'ilay iny izy ty fanapahan-kevitra dia mitondra vokatra azo sapaitanana eo no eo maro amintsika ny tehiteny hoe te ametsiny ny hafa teny anao hoe mahery loatra ne pasteur le mpamosavy eo akaiky anay ny fitondram-panjakana ne pasteur tsy miasy zany ne pasteur indraindray zava-misy raha mijery ny aratsy ny lalana tokoa aloha tena manimba tobile fiairanao mitotototona manana manimba any mampite ametsiny amin'ny mera mihitsy fa inona moa ny amezatsika tsy ny azy samy manana le asiny fa dia hivavaka ikanovany zava-misy reny rehetrarehetra reny zany ohatrany hoe mitondra aretina any anatin'ny fo mitondra lahelo any am-po fa za mahita hoe tsy vahaolana mametsiny ny hafa fa ndao hivavakatsika ary hitady an'Andriamanitra ndao metraka fiainana eo am-pilatanan'Andriamanitra dia tsy maintsy mivy io zay angamba no hoentiko amaraparana anazy aza mitady olona mihitsy omenatsy eny raha fonjako pasteur tena mamelo ratsy an'izanako ohatro ianao mahatsiaro tena mijaly tongava mivavaka amin'ireo fotoana efa nolazaina tsara manindry azy hoe ny talata riva amin'ny 10 ora réunion charismatique filomanosana amin'ny tontolo ara-panahy fandraisana amin'ny fanamasina sy ny hery ny osotr'Andriamanitra mangarano teo fohy be ny vahoany olo koa eo amin'ny fiangonana Damascos eo dia misy lalana eo anilany eo akotiany eo zany dia mitsofoka miana varatra ianao tokony 150 na 200 metre dia eo no misy an'ity fiangonana fohy be ny vahoany olo koa mangarano teo anatanterantsika nyty réunion charismatique ity ny talata ny larobia sy ny alakamisy amin'ny 12 roatoandro dia ery amin'ny paradesy teo aloha temple de la guérison moa izy amin'izao fotoana zao fiangonana vahoany olo koa apita amin'ny bazary may larobia amin'ny 12 roatoandro alakamisy amin'ny 12 roatoandro izay fotoana izay maria ny etona fa ny fotoanantsika rehetra dia arahana délivrance angaretom-bavaka avokoa ireo fotoana rehetra ireo ny sabotsy dia ireo fotoana toerana ireo ndray fa ny ora fotsiny miova amin'ny 7 ora sasandray rehefa sabotsy ny fivoriam-bavaka mitondra lohateny hoe grand défi et combat spirituel zay ngamba ny fotoana fa hivavaka marana azy amin'ny tian'io ity Jehovah-Andriamanitra rainy tsara indrindra misaotra anao ny amin'ny fitiavana famondram-po renay tompo fa tena mamindra fo ianao amin'ny vahoaka eto Tamatavy ho aminay tsiraray avy satria ino mbola nampahafantarinao azy indray ny tokony atao ahafahany misitraka mandray fahatsaranao mino
fa de tena hitondra vokatsy ho anazy any fanapa-keviny ho avy am'ireo fotoana ireo fa ny fotoana ray vonjeny am'ireo de afaka hanova ny tantara-piainany a rasy makany amin'ny fahatsarana ambamy makany amin'ny ambony a maizina makany amin'ny mazava tahina ny tsiraray avy sy ny fanapa-keviny misora tompo malalo amen. Ny ilana telefony ho antsika manaraka an'injabeo a de ny 034 21 753 50 034 tsara ihany ny andraisanao an'izay a 034 21 753 50 izay zany raha ny laran'ny telefôna fahanao fanayvatana amin'ny tenako pasteur Rijason tellement ny RTL indray de afaka raisinao a 033 84 168 57 averiko indray 033 84 168 57 ny pasteur Tety Andronika ireo laran'ny telefôna reno andraisanay anao misy fandraisan'olona foana ny fotoanantsika manomboko zao a antsika maka rendez-vous manokana mba te iona manokana de tena raisina mpitiavany anao raisina mpanajana afaka miantso ianao anatin'izay a de samy eo tahin'Andriamanitra isika mianakavy a ho antsika mahita fahita lavitra de eo amin'ny écran io laran'ny telefôna de afaka mandray anao a mametraka ny mandram-peno mandram-pitafa miona amin'ny vatantsika maniry ifakahita aminao a izahay a veloma tomboka. Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba asitra